Andriamanitra amin'ity fotoan'ity. Andeha tsika hitsangana hivavaka raha sitraka ao ame voninahitra an'Andriamanitra amin'izao fotoana izao. Saika anao hitsangana. Dia tsika nomana ny fotsika fa tsika tena hoe mihaona tsara amin'Andriamanitra mba tsy hisy zavatra ivelany anelingelina na isitona ny fifantohantsika tsirairay avy fa tena ho ao amin'i Jesosy. Vavaka tsika tompoko. Raha io amin'ny anaran'i Jesosy, rehetra izay Andriamanitra misaotra anao izay ny amin'ny fitiavanao, ny amin'ny famindramponao, ny amin'ny fitarihanao, ny amin'ny zavatra be dia be izay nataonao teo amin'ny fiainanay Andriamanitra. Misaotra tompony amin'ny fiarovanao ihany koa, ny amin'ny tsirairay avy. Misaotra Jesosy, ny amin'ny asa, ny amin'ny fianarana, tsy leo mihitsy izay Andriamanitra misaotra na isan'andro ary dia hisaotra anao izay Andriamanitra. Satria ny zavatra rehetra dia tsy misy hainay atao Andriamanitra, fa ianao no mahay ny zavatra rehetra Andriamanitra. Manankina sy mametraka feno eo am-pelantananao izay Andriamanitra ny momba anay, satria efa hitanay ary azonay antoka fa ninona zavatra apetraka eo an-tananao Andriamanitra dia voalohany tsy misy maharobaka, tsy afaka ataon'ny fahavalo ninona Andriamanitra rehefa ny tananao no mipetraka sy mitoetra ho fiarovanao anay. Dia ao anatin'izany koa Andriamanitra, rehefa eo am-pelantananao ny zavatra anankiray ny fiainanay Andriamanitra dia lasa maneho anao, maneho ny voninahitra ao, maneho ny fahalebiazanao. Ka ankehitriny Jesosy dia eo am-pelantananao ny ametrahanay ny fotoana rehetra, ianao ilay alfa fanombohan'ny zavatra rehetra, ianao ilay omega iafaran'ny zavatra rehetra, ianao ilay Andriamanitra aminay, amintsika Andriamanitra Emmanuel, ianao Andriamanitra ilay ivon'ny zavatra rehetra. Dia aoka hitoetra eo aminay ianao Andriamanitra, fehezo Andriamanitra, amboary Andriamanitra, didino amin'ny fahatsaranao Andriamanitra. Ty fotoana ity aoka ny sainay tsy hisaina zavatra ivelany, aoka ny fonay tsy hitepo amin'ny zavatra ivelany, voaka ny aminay rehetra Andriamanitra hitodika makany aminao, ilay antom-pisinay, ilay fiarovanao anay, ilay fifalianao anay. Ianao mena voninahitra amin'ny fotoana rehetra, ianao no ankalazainay, ianao no derainay amin'ny fotoana rehetra Andriamanitra, fa tsy misy tahaka anao, tsy misy tohanao Andriamanitra. Misaotra ny amin'ny asa, misaotra ny amin'ny fianarana, fa atao anatin'ireny zavatra nataonay rehetra eny Andriamanitra dia hitanay hoe Andriamanitra tena mahay mitondra ianao, Andriamanitra tena mahay mamatsy ianao, Andriamanitra tena mahay mitarika ianao, Andriamanitra tena mahay mibitsika ianao amin'ny fotoana rehetra, Andriamanitra tena mahay mampianatra ary indrindra mampianatra ampitiavana ianao amin'ny fotoana rehetra. Misaotra Jesosy, misaotra Andriamanitra fa tsy navelana ho very teny an-dalana izahay. No hamarinanao fa ianao dia Andriamanitra tsy manary an-dalana, Andriamanitra tsy mamelana eny ampovoan-dalana ianao, fa manomboka eny amin'ny fiandohana ka hatrany amin'ny fiafaran'ny lalana Andriamanitra dia eo foana ianao, teo foana ianao, ianao ilay niaritra, ianao ilay naheno ny fahalemenay, ianao ilay mahita ny zavatra tokony ahitsy amin'ny fiainanay, fa mbola tsy nanadino anay ianao Andriamanitra. Marina loatra ny teninao izay milaza hoe Jesosy Kristy no tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay. No hamarinanao izany fa tsy hoe teny mba ho sainsainanay fotsiny Andriamanitra. Misaotra Jesosy, betsaka ny zavatra natrihana, betsaka ny zavatra mila hitsy eo amin'ny fiainanay, fa mbola Andriamanitra ifoana ianao, mbola tsy niova ianao Andriamanitra. Misaotra Jesosy, ataontsika hisaotra an' Jesosy androany. Asaiko ianao hisaotra an' Jesosy amin'izao fotoana izao, ny amin'ny fahaizany mitondra, ny amin'ny fitarihany, ny amin'ny faharipony amintsika tsirairay avy, ny amin'ny faharetany. Misaotra Jesosy fa eo foana ianao, teo foana ianao, tsy nanadino ianao. Na indraindray ohatrany tsy mety ny fitondrantenanay, indraindray tsy mahatanteraka ny zavatra ny fanekena taminao Andriamanitra, fa ianao dia eo foana. Misaotra Jesosy ny amin'ny teny, misaotra Jesosy ny amin'ny fampianarana, misaotra Jesosy ny amin'ny fananganana. Amin'ny anaranao Jesosy, amin'ny anaranao Mpanjaka. Amen. Amen. Ndao tsika hitehaka ho an'i Jesosy. Alleluia. Afaka mika alleluia ve tsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Alleluia. Salamo faraika amby roapolo amby zato ny vakitsika, andiny voalohany ka hatramin'ny fahavalo. Salamo faraika amby roapolo amby zato. Izay irahantsika rehetra mamaky raha sitraka ao. Salamo 121 andiny voalohany ka hatramin'ny fahavalo. Irahantsika rehetra mamaky raha sitraka ao manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy. Manompo ny masoko any amin'ny tendrombohitra aho, avy aiza ny famonjena. Ny famonjena dia avy amin'ny Jehovah mpanao ny lanitra sy ny tany. Tsy mba avelany angozozo any eny tongotra aho, tsy ho rendrehana any eny mpiaro anao. Indro tsy matorina rendremana ny mpiaron'i Israely. Jehovah mpiaro anao, Jehovah ny fialofanao eo amin'ny ankavananao. Ny masoandro tsy mba hamely anao noho ny andro, na ny volana noho ny alina. Jehovah hiaro anao amin'ny ratsy rehetra, eny, hiaro ny fanahinao izy. Jehovah hiaro anao na mivoaka na miditra hatramin'izao
ka ho mandrakizay. Amen. Amen. Taontsika hivavaka Jesosy eo. Ny fifantohan'ny masonay Andriamanitra dia ianao irery ihany. Ny fifalian'ny fonay Jesosy dia ianao irery ihany. Ny fianteheranay, ny fanantenanay Jesosy dia ao aminao irery ihany. Ny fifalianay Jesosy dia ianao irery ihany. Ny antom-pisinay Andriamanitra tsy ny zavatra omenao fa ianao mihitsy Andriamanitra. Natsanganao, novelominao, nesoronao tao amin'ny maizina izay, ao amin'ny fahazavanao mahagaga, mba hahafahanay maneho ny fahatsaranao, ianao ilay nanalana tao amin'ny maizina. Ary ho voninahitra ny anaranao Andriamanitra, ny antom-pananganana fiainana tsirairay avy. Amin'ny anaranao Jesosy, raha mihiry izahay, raha midery izahay, raha miankohaka izahay, raha mitehaka izahay, raha mihika aleloha izahay, raha mitsika izahay, raha mifaly izahay Jesosy, dia ho anao irery ihany izany Andriamanitra. Tsy ho an'ny tenanay, tsy ho an'ny olona, fa ho anao ilay mpanjaka ny mpanjaka sy tompon'ny tompo. Jesosy eo, ampianariny fonay, dia ny famatotra aminao Andriamanitra, amin'ny teny, amin'ny hetsika, amin'ny fijery, amin'ny fisainana, amin'ny zavatra rehetra. Dia aoka ho hita fa efa babon'ny Kristy ny fonay. Aoka ho hita fa ianao Jesosy no tompon'ny fiainanay isan'andro isan'andro. Ka na ny teny kely izay alokon'ny vavanay ary Andriamanitra, dia ahitana fa velona Jesosy. Velona eo amin'ny fiainanay Jesosy. Amin'ny anaranao ilay mpanjaka, masina mandrakizay. Amen. Taontsika hitehaka mafy ho an'i Jesosy. Alleluia. Ho an'izay mangetaeta androany dia eto ny fanahy masina. Aokantsika sy ianao hisokatra, hanokatra ny fotsika ho an'ilay tokana dia Jesosy Kristy dia miangavy ianao ao hoe aoka hikatona izay varavarana hafa rehetra. Fa sokafan' Jesosy ny fonao androany, raha mampanantenanao izy hoe eto izy, dia izay mangetaeta ny mahatsapa fa eto izy. Dia sokafy ny fonao, vavakantsika. Jesosy miandrandranao izay. Tsy tenin'olona ny ilainay androany Jesosy, fa teny tokana avy any aminao. Izay Jesosy ilay tonga hanovo eo anatrehanao, satria ny maizy anay rehetra dia ianao Jesosy. Avy Jesosy dia ataovy izay mahatamananao mponay tsirairay avy androany. Ataovy izay mampahazo aina ny fanahinao fa anao tanteraka izay Jesosy. Efa nataonay voavoatra ny fonay Jesosy eo, mba handaira ny teninao, mba hatamana ny fanahinao. Tonga avy eto dia mitenena ataovy izay tianao, fanahy masina malala. Anao tanteraka izay. Da ho asaintsika izy amin'ny alalan'ny ity dia sokafo ny fonao. Teneno amin'i Jesosy ny any ilaiko eto Jesosy dia ianao. Mandro soa dia tonga soa eto ianao fanahy masina. Tonga soa eto ianao ray zanaka fanahy masina. Tonga soa eto ianao Jesosy Kristy avy any Nazareta. Sokafako ianao ny momba rehetra. Liana be androany Jesosy mangetaeta fatratra androany Jesosy hiobina aminao, hikambana aminao, hitapify ao an-tratranao Jesosy. Izany no anton-diana tsirairay avy eto androany Jesosy dia ao koa tamana ianao. Mitenena Tompo, mitenena Jesosy. Inizay Tompo ilay feonao, rekenao ampoko ao, fa maniry mafy anao, dia iombona alalanao. Zay Tompo ilay feonao, rekenao ampoko ao, fa maniry mafy anao, dia iombona alalanao. Mandro
mazava avy aminao ny fahita nitakalo mpitiavanao no mirotsaka ampoko ao mandroso tonga soe tianao e fa manerana
Jesosy misafidy ny oeto androany Jesosy satria ny eo anilanao ny mahatsara misafidy ny oeto mifanatreanao an Jesosy satria tiako raha ianao no mitantana ny fiainako tsy izay efa aizako Andriamanitra tsy izay efa endren'ny olombelona fa ny tananao ilay namola vola ilay namorona ilay malala mihoatra lavitra no ny tenako ianao Jesosy ny tiako hitantana ary androany dia tiako avaozina ny fanoloran-tenako Jesosy tiako raha onina atao anatiko ianao dia toerana voavoatra no andraisako anao tsy ilay siny tota homaly fa ilay siny vaovao afaka sina tovay vaovao mameno anay tompo dia raisiny momba anay rehetra hoanitra kasitranao ny teny rehetra izay aloky ny vavanay ny fisainsainanay lalina tsy misy mahita ny fitempony fonay rehetra Jesosy antananao wapetrako indray ny momba rehetra ny fiainako eo ampelantanao anao koa toria
sinyatuniraku zesominana zesominana Itsaoka anao Jesosy ny antony fisiko, itsaoka anao, ity anao, anome voninahitra ny anaranao amin'ny lafim-piainako rehetra Jesosy. Tompo, rehefa mijery anao zay dia mahita fiainana, mahita fahavelomana, mahita fananganana Jesosy. Ahoana tsy sao fanahinao Jesosy fa zay mihitsy ny vavolombelona zany fanangananao zany. Misaotra Jesosy fa zay ilay tao anaty lavaka, tao anaty fotaky ny fahotana. Indro nafanao tamin'ny tara-pahazavany fahatsaranao. Androan'izay Jesosy dia te hamerina ny sarinao any aminao. Ilay endrika ny volavolain'ny tananao nasianao fofonaina teo am-bavanao. Mba hitovy aminao. Androan'izay Jesosy hamerina ilay namoronanao anay dia ho fiderana ny anaranao. Quand je regarde ta sainteté et quand je contemple ta beauté, les choses qui m'entourent ne valent plus rien pour moi. Je découvre la joie de chanter, de déposer ma vie à tes pieds. Oh oui, il n'y a que toi qui importe pour moi. Je veux t'adorer, oui t'adorer. Ma raison de vivre, c'est de t'adorer. Je veux t'adorer, oui t'adorer. Ma seule raison de vivre, c'est de t'adorer. T'adorer, Seigneur. Oh, quand je regarde. Quand je regarde ta sainteté et quand je contemple ta beauté, les choses qui m'entourent ne valent plus rien pour moi. Je découvre la joie de chanter,
ma vie. Ah, il n'y a que toi. Il n'y a que toi qui importe pour moi. Oh oui, Seigneur, je veux for
anao mitsaoka anao ny antony fisika tsy toetra fotsiny toy ny hoe tsy misy ninona atao tiavy Jesosy ilay mpamonjy anao amarino amin'ny zavatra ao anatinao amin'ny fitepony fonao amin'ny fisainanao amin'ny teny alokon'ny vavanao fa tena mitsaoka azy ianao Jesosy amin'ny tianao zay aka fotoana izay androany hariva Jesosy itenenanay fa tianay ianao Jesosy velona mba ho anao zay Jesosy aoka ho fanananao zay Jesosy aoka ho fitoeranao masina zay Jesosy aoka ho ankasitrahanao Jesosy ny fahavelomanay zay rehetra ataonay Andriamanitro aoka entinay hitsaofana ny anaranao aoka ianao rery any Jesosy nomena voninahitra amin'ny zavatra rehetra ninona mety endrika fahombiazana zay iainanay Jesosy aoka tsy sahy izay isitina na dia kely akory azana amin'ireny fa tsy manana izay na dia tapa-panjaitra ray aza tompo raha tsy avy aminao zany androany dia misaotra ny amin'ny zavatra rehetra misaotra amin'ny zavatra rehetra misaotra ny amin'ny segondra ny amin'ny minitra tompo izay omena ho anay aoka ny androm-piainanay rehetra hitsaofanay ny anaranao masina aoka ho hita ty anatinay ianao aoka ho hita ty anatinay ianao aoka naizanay andehananay tompo dia ahitana ny anaranao aoka ianao nomena voninahitra amin'ny zavatra rehetra Jesosy fa masina indrindra ianao masina indrindra ianao ndreto izay hira ho anao Jesosy tsy andro zavatra ho hitan'ny masonay sy ho palpable foana izay Jesosy vo anatona anao sy hitoky aminao satria tenao dia milaza hoe sambatra izay mino nefa tsy mahita androany izay Jesosy hira ho anao ianao ilay mpanao fahagagana ianao ilay mazava tao anaty aizina Jesosy ianao no irainay sy hitsaofanay androany ary mariky ny fitsaofanay Jesosy dia tsy tonga eto izay hitaraina sy hitady vaholana fa tonga eto izay hitianao fotsiny na dia tsy hitany masonay azy ianao Jesosy dia fantatray fa miasa ianao ary azonay ny teninao Jesosy ninninona miseho ny fiainanay dia tsy ataonay sakana tsy hitsaofanay ianao zany satria Andriamanitra ianao Andriamanitra mandrakizay ianao Jesosy Hidromin mity mankalazanao miantorakao miankokao Hidromin mity miteranao miantorakao miankokao Hidromin mity mankalazanao miantorakao miankokao Hidromin mity miteranao miantorakao
Somary orakoraka ho an'i Jesosy ahy. Ataovy mafy ny teako ao an'i Jesosy. Mahazo toerana tompoko azafady. Alleluia. Voninahitra ao an'Andriamanitra irery ihany no hijoroko vavolombelona eto. Zaho tamin'ny titon-ty classe d'examen dia une semaine avant bac mbola tsy misy tokotany daholo zavatra rehetra ilaina amin'ilay izy. Dia vendredi avant bac zay vao fantatra ny centre d'examenako dia lavitra anay ilay izy, mila miampita bus indroa dia mila mitondra sakafo atoandro koa. Dia tao anatin'izay tsy feritrena be satria tsy mety aminah ilay izy dia voninahitra ho an'Andriamanitra fa tao anatin'izay dia nikasik'olona Jesosy dia nisy olona ankasihan Jesosy dia tsy nila nandeha bus zay tamin'ny nandala baka fa tena hoe misy olona manatra dia misy olona maka dia tamin'ny resaka sakafo indray satria raha tokony ho izy tsy mody atoandro dia tena akaiky ilay centre d'examen isy taty anay dia vao fantany hoe tany amin'ilay toerana centre d'examenako dia izy ny teny hoe aty aminay osy teny misakafo dia nareo tsy miantoka ninina fa izay daholo miantoka zavatra rehetra. Alleluia. Dia miavatra tiako ampitaina amin'ilay fijorona vavolombelona hoe ny zavatra rehetra izay ho atao rehetra dia araka ny tempanompon'Andriamanitra teo hoe rehefa apetraka eo ampelantanany dia anehoany voninahiny foana. Dia tsika tsirairay avy ny amin'ny zavatra rehetra izay atao rehetra dia mila hoe apetraka eo ampelantanan Jesosy. Dia na misy zavatra hoe mety hoe tsy tokony tsy tao anatin'ny eritreritra ao ary mitranga dia mila ekena foana izany zavatra izany dia manamboatra toe-po dia Andriamanitra no mandray ny zavatra rehetra. An'Andriamanitra ihany ny voninahitra. Nao teka mafoany Jesosy tsika. Fijona vavolombelona farany androany. Tahin Jesosy daholo tompoko.
voninahitra ho an'i jesosy fa tena hoe naneho zava-mahagaga lehibe teo amin'ny fiainako jesosy satria za zany mipetraka tao amin'ny dadatotiana sy taty eva dia natongavako tao hiasa trano dia rehefa hoe hiasa trano dia niaraka ny zareo nandeha mivavaka foana dia nandray an' jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainako dia natao batisa dia voninahitra ho an'i jesosy fa nikasika ny zareo jesosy dia niantoka amin'ny fianarako miverina nianatra nanalabaka indray za Alleluia. dia voninahitra ho an'i jesosy dia rehefa nandeha teny moa ny fotoana dia tonga amin'izay ny ora analana baka dia avant le analana baka iny dia nandeha mivavaka tamin'izany tsika mbola tary ambony tany amin'ny roxy dia tena hoe no ny fahateren'ny fotoana dia adino angamba nitondra mibavaka ny ankizina nalay examen dia tao anatin'izay fotoan'izay dia nanaetaeta be za hoe jesosy tena hoe teo afaka amin'izany hoe analabaka zany dia niazakazaka nandeha namonjy amin'ny paster dia nametraha tanana dia voninahitra ho an'i jesosy fa afaka baka somatsara za dia nandeha teny moa fotoana dia mbola voninahitra ho an'i jesosy fa afaka manohy fianarana any amin'ny université za dia avy eo amin'izay roroa be ny saiko hoe jesosy inona zany ataoko za faible resaka hoe français tena faible be mihitsy za dia hoe hianatra ao amin'ny nsapflo dia nandeha teny fotoana dia hoe aleo mandeha manatona amin'ny mpanompon'Andriamanitra dia nandeha vavaka izay nandeha namonjy sekoly dia nandeha nanontany anazy hoe jesosy hoe inona zany ny filera ataoko dia voninahitra ho an'i jesosy fa hoe manao gestion za dia rehefa avy eo amin'izay dia hoe natahotra be za hoe jesosy eo inona zany gestion za tena mbola tsy mahafantatra an'izany mihitsy dia nandeha teny fotoana dia vita amin'ny première année dia nitohy amin'ny deuxième année indray dia hiatrika boky hanao mémoire jesosy ahoana zany manao mémoire dia nivavaka tsara be dia be ny sakana fa tena hoe miezaka mijoro amin'ny sitrapon'Andriamanitra dia nandeha teny dia vita natao ny boky dia natao ny soutenance dia vita dia mivoaka izay dia nahazo mention très bien za tena hoe voninahitra ho an'i jesosy iray ihany voninahitra dia nitohy indray ny licence nandeha indray tsy nijanona teo fa nitohy foana dia nandeha indray ny licence dia nanao boky indray dia rehefa natao ny boky dia vita somatsara dia mivoaka indray dia voninahitra ho an'i jesosy fa mbola mention très bien indray za tena hoe voninahitra ho an'i jesosy dia après nandritry ny mois zay vita ny licence dia nahazo fampahitana fity avy amin'i jesosy indray za hoe hianatra langy tena hoe voninahitra ho an'i jesosy dia tena niavatro zany tena hoe andramoka izaho fa tsara Jehovah sambatra izay miaraka aminy dia misaotra betsaka amin'ny paster izay mitondra mbavaka antsika tsirairay avy foana dia misaotra ny ratotiana sy taty eva izay sy serge sy Christelle izay tena hoe mitaizana amin'ny fanarahan-dia an'i jesosy dia voninahitra ho an'i jesosy misaotra toko ndao aloha tsika hiary hitsangana dia ndao aloha tsika hitehaka mafy indray mpandeha ho an'i jesosy alleloia andramoka izaho fa tsara Jehovah za tena manana antoka fa tsy zany rehetrarehetra zany raha hoe atao amin'ny salanisa 100% nataon'i jesosy zany voatantara teto zany fa raha hiantso olona anankiray eto aho zao za aloha tsy hiantso dia manana ho tantaraina izay olona izay fa andaontsika nandratra ny tanantsika dia amerina ny voninahitra any amin'i jesosy isory azy fa tena mahatoky loatra Andriamanitra dia ndaontsika mba hiteny amin'i jesosy hoe jesosy manomboka androany tena atao olona azonao hitokisana jesosy tena ataoko fier amiko ianao jesosy ninona dera sy laza zavatra ataonao eto amin'ny fiainako dia amerina ny voninahitra any aminao atao zany vavaka izany jesosy Kristy avy any Nazareto le santionana fijona vavolombelona teo jesosy tsy hoe zay rehetrarehetra izay nataonao teo amin'ny fiainanay fa santonana any zany jesosy
manoloana an'izany nefa dia ndreto izay miray fo miray saina mamerina ny voninahitra any aminao. Tena tsara loatra ianao Jesosy a. Mahatoky loatra ianao. Dia androany izay te hiteny aminao Jesosy hoe azonao hitokisana koa izay tsirairay avy Jesosy. Eo amin'ny ankolafim-piainanay na ny miafina na ny tsy miafina dia ataonay olona azonao hitokisana izay Jesosy. Dia eto izay miara-mamerina ny voninahitra any aminao Jesosy a. Ianao irery ihany no tao ambadika ireny zavatra ireny. Raisy Jesosy sy ny dera, raisy ny laza, raisy ny voninahitra. Mandrakizay fa ianao irery ihany no tao ambadika izany. Misandrata ray amin'ny anaran'i Jesosy a. Amen. Andao tsika hitehaka mafy be ho an'i Jesosy a. Andraisantsika any pasteur voalolona. Tovy mafy nitiaka ho an'i Jesosy. Mazao toekana tompoko. Mbola hivavakantsika. Jesosy misaotra betsaka anao izay ny amin'izao fotoana izao. Satria eto amin'ny vohitry ny teninao indray izay ankehitriny. Jesosy mivavaka izay mangataka aminao. Ampanginy ny tabataba n'izao tontolo izao ao anatiny tsirairay avy. Mangataka izay Jesosy. Aoka ny fanahinao masina hiasa, hiteny, ny ranao masina anadio ny fisaintsainana rehetra, anaisitra izay rehetra tsy namboleny tananao ao anatinay. Miaino anao izay Jesosy, manokatra ny fonay, hiaino ny teninao. Misaotra betsaka Jesosy a. Amen. Raisitsika salamo 7:120 amin'ny anaran'i Jesosy. Manao hoe nandefa ny teniny izy mba hasitrana azy ary nanafaka azy tamin'ny longony anjerany. Amen. Tenin'Andriamanitra ve? Tonga eto amin'izao toeran'izao ianao a, tsy hoe hijery spectacle fa hiaino tenin'Andriamanitra. Raha hiaino tenin'Andriamanitra ianao dia izao, tenin'Andriamanitra ilay fahamarinana manadio, manamasina, mitondra fanafahana, mitondra fanasitranana, mitondra fiainana be dia be ho antsika. Hoy tokoa manko ny vavaka nataon'i Jesosy tamin'Andriamanitra rainy ao amin'ny Jaona 7:17 manao hoe manamasina azy amin'ny fahamarinana, teninao ny fahamarinana. Hainao ve fa tamin'ny fiandohan'izao tontolo izao dia tsy nisy endrika ny tany foana feno aizina, kanefa izao rehefa teo ny tenin'Andriamanitra dia nisy fahazavana, nisy fahatsarana indrindra ary safineniky ny fahafenoana. Tsy fantatro hoe manahoana ny tarem-piainanao androany, fa izao tonga eto ianao hiaino an'izany tenin'Andriamanitra izany. Sokafo fotsiny fonao a, miandrandra an'Andriamanitra fa hiteny izy dia izao ankatoavy ny tenin'Andriamanitra, hiaino ny tenin'Andriamanitra ary ianao gaga hiteny indray hoe kanto loatra izany fiainako izany Andriamanitra satria nandray ny teninao a. Amen. Hoy Davida mpanjaka, ilay lehilahy araka ny fon'Andriamanitra tao amin'ny Salamo 3:5 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe eny na dia mandeha mamaky ny lohasaliko ny fahafatesana azy aho dia tsy atahotry ny loza aho fa ianao no amiko. Ny tsoka-kazonao sy ny tehinao ireo no mahafatahotra ahy. Indraindray tsika rehefa eto amin'ny tenin'Andriamanitra dia izao, indraindray misy tenim-panitsiana, matetika loatra misy tenim-panitsiana. Dia izao, raha mamaky tsara an'ilay tenin'Andriamanitra ianao dia izy hoe ny tsoka-kazonao sy ny tehinao. Na tsoka-kazo avy amin'Andriamanitra, na tehina avy amin'Andriamanitra, samy tenin'Andriamanitra izany. Amen. Tsoka-kazo alefa an'Andriamanitra hanitsy ny lalantsika, handratsana antsika, hiala ny taindrendrika rehetra ho amin'ny fiainantsika. Ny tehina kosany dia hianteherantsika. Ny tehina dia atao hoe bâton, support, soutien, ressources, assistance. Amen. Manaiky amboariny tsoka-kazo ny tenin'Andriamanitra aloha vao afaka misitraka ny assistance divine na ny fanontronan'Andriamanitra. Amen.
aokaka tsy ho kivyntsika na iketrona foana ka efa ho tonga ny tenim-pantsiana fa aoka ho faly satria tsika ilay tian'Andriamanitra hisitraka ny tsara indrindra. Ozy izy ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Apokalipsy 3:7-20. Izay rehetra tiako no anariko sy faiziko koa dia mahazotoy ianao ka mibeba. Rehefa tanteraka ny fibebahantsika dia tonga ny fanotrona an'Andriamanitra antsika. Ndao tsika hitsangana hivavaka hangataka amin'Andriamanitra. Tiany amiko rehetra Jesosy hiaino anao ankatoa anao hiaino ny fahamarinany teninao Ray masina tsara indrindra ray nay aminaran'i Jesosy. Misaotra betsaka anao izay Jesosy satria mbola eto amin'ny vohitry ny teninao. Eto ilay tena mahatsara anay indrindra Jesosy satria anasitrana anay indray ianao, anadio anay indray ianao, anamasina anay indray ianao amin'ny alalan'ny teninao. Vonona izay Jesosy sokafanay ny aminay rehetra. Mitenena ianao amin'ny alalan'ny mpanomponao. Ary mangataka izay Jesosy, aoka tsy ho mpiaino-panadino izay fa ho mpiaino-pakatoa. Ary na dia ray ihany ka ny teny voarainay Jesosy dia fantatray fa tsy avelanao hiverina aminao foana izany raha tsy mahatanteraka izay nampanorahanao azy. Misaotra betsaka Jesosy satria mbola tsy mitsahatra ianao manambara aminay ny sitraponao. Ary mbola miala nenina ny aminay ianao isan'andro isan'andro. Mankasitraka feno anao izay Jesosy ary midera sy mankalaza ny anaranao. Misaotra betsaka Tompo. Amen. Tehaka tsika andraisantsika amin'ny mpanompon'Andriamanitra. Halleluja. Ao foafoana amin'ny lanitra ny tananao dia mangetahetahany Jesosy androany hikasika ny fiainantsika androany. Eto Jesosy androany hikasika ny fotsika, anamboatra ny fiainantsika tsirairay avy amin'ny alalan'ny teniny. Jesosy eo, ndreto izay tsirairay avy androany. Tonga manantona anao eto amin'ity toerana ity Jesosy hoy ny teninao hoe tsy misy mahay manantona ara-tsy efa nitao amin'ny fanahindraiko izay ny an-danitra. Ianao no nitondra anay teto, ianao no eto miaraka aminay Jesosy. Anamboatra ny fiainanay, anamboatra ny fonay, hikasika anay tsirairay avy. Mitenena Jesosy eo fa voninkaino ny mpanomponao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Amen. Afaka mahazo toerantsika tompoko. Ampifaliana no hiara-banantsika tsirairay avy androany dia misaotra amin'ny mpanompon'Andriamanitra ny amin'ny tombontsoa izay meny afaka mba mifampizara ny tenin'Andriamanitra indray androany. Amen. Zavatra fohy no zaraiko mila mandeha miaraka amin'ny fotoanan'Andriamanitra tsika. Rehefa nandinika an'ilay fijona vavolombelona teo za sy ianao dia za sura fa efa tsy nanantena hianatra intsony ilay ankizy teo. Efa tsy nieritreritra an'izany intsony izay ny fotoanany. Fa rehefa tonga ny fotoanan'Andriamanitra dia naverin'Andriamanitra mihoatra noho izay nieritreretiny ary ny zavatra nataony teo amin'ny fiainana. Izany hoe tiako tenena dia izao hoe eo amin'ny fiainana ny tena mampalahelo indrindra dia ny olona tsy mahay mandeha miaraka amin'Andriamanitra amin'ny fotoanany. Fa rehefa vonona ianao hiara-andeha hiaraka amin'ny fotoanan'Andriamanitra dia Andriamanitra tsy tara izany. Amen. Ny fotoanan'Andriamanitra dia tsy isika ny mamaritra azy hoe amin'izao no tiako andehanana, fa izy no mametraka an'ilay fotoana dia isika no mila manaraka an'izay fotoana an'izay. Ohatra izao hoe raha andeha hivavaka aty tsika amin'ny 4 neto manomboka dia amin'ny 9 mijanona dia tsy hoe ny fotoananao amin'ny 9 ianao vao afaka dia izay ianao vao tonga dia efa midy aty izany. Tanareo ilay izy misy zavatra izany tena tian'Andriamanitra hitondrana antsika hoe tsy tokony andeha foana amin'izay tiatsika fa tokony andeha amin'ny fotoanan'Andriamanitra. Amin'ny Genesis 1:9-10 ny tenin'Andriamanitra hoe ary rehefa 920 taona Abrahama raha iakarany teraka ny Ismaela taminy. Jereo tsara fa nametraka Andriamanitra hoe zaza amin'ny Sara no ho vatin'i Abrahama. Dia maika be ry zareo. Dia izao nandeha tamin'ny fotoanany izy. Dia nataon'ilay izy. Mety ety ilay izy fa izao tsy niaraka tamin'Andriamanitra fotsiny. Tsy etoan'Andriamanitra fotsiny.
dia jereo tsara fa eo amin'ny genesis toko fafito amby folo andiny voalohany dia izy hoe ary rehefa 70 taona abrahama dia nisehony jehovah izy ka nitenenany hoe zao n'Andriamanitra tsy toa mandeha anao natria ka aoka tsisy tsiny ianao. Zao ny zavatra nitranga hoe Andriamanitra efa saika me an'ilay zaza ihany fa zao maika loatra zareo tamin'ny fotoanany dia nandeha niaraka tamin'ny agara. Inona ny zavatra niseho nefany 13 taona izay Andriamanitra fa tsy niteny intsony Andriamanitra fa navelan'Andriamanitra zao nanao izay nataony teo. Zavatra nanitranga nefany natao tokony tony tsisy ninina izany ilay agara sy Ismaela satria nalefan'Andriamanitra ilay izy rehefa avy eo. Izany hoe miverina tamin'ny voalohany ihany fa nitondra ratra-posy fahoriana fotsiny. Izay fotsiny mahasamihafa azy. Dia zao raha ohatra izy ka niandry ny fotoanan'Andriamanitra dia tsy lany fotoana. Fa betsaka ny olona manao zavatra tsy erana amin'Andriamanitra, tsy miaraka amin'Andriamanitra, dia zao atao ilay izy atao foana fa indraindray tsy mety. Dia iny tsy maintsy averina indray rehefa avy eo. Fotoana lany, vola lany, be dia be ny zavatra simba ao anatin'ilay izy. Tiako tenena dia zao hoe Andriamanitra efa niteny tamin'ny Abrahama izy fa tahaka ny kintana sy fasika ny taranakao. Zavatra nitranga nefany ny hazakazaka ry zareo izy mivady anao izay apety an'ilay izy nefany tamin'ny fotoanany fa tsy tamin'ny fotoanan'Andriamanitra. Be dia be ny olona amin'izao fanandrena antsika izao tsy te hiandry an'Andriamanitra. Vetivety tonga dia manao zavatra tsy mety, tsy miandry tokantrano akory, tonga dia manao firaisana ranofo alohan'ny fanambadiana, tonga dia be ny zavatra atao, be dia be daholo satria maninona te andeha aingana hiaraka amin'ny fotoanany fa tsy hiandry ny fotoanan'Andriamanitra. Iny nefany tena fahadisoana be iny satria teto ry Abrahama mivady dia tena hoe lany fotoana zaza tsy afaka nitezainao akory fa dia zao ohatrany tsisy fa mifandratra fo fotsiny izay ny zavatra nitranga. Tsy maintsy izany niroahany agara sy Ismaela satria tsy programan'Andriamanitra. Tady tsara ry havana fa ianao rehefa tian'Andriamanitra zay dia zao tsy avelany andeha amin'izay tianao izany ianao fa izy ihany no mitondra anao any amin'izay tiany hitondrananao. Dia ny olana izany eo amintsika indraindray tsika tsy mahafantatra an'izay dia indraindray koa tsika tsy manana an'izay faharetan'izay hoe ahoana ny hitondran'Andriamanitra. Saringe mahatonga ny olona mangalabadin'olona mijangajanga satria maninona tsy miandry ny fotoanan'Andriamanitra. Gaga ianao zazakely mbola tsy ampy taona dia efa manao sipa efa miaraka amin'ny vehivavy miaraka amin'ny lehilahy satria nahoana tsy te hiandry ny fotoanan'Andriamanitra fa te handeha amin'ny fotoanany. Dia iny nefa rehefa avy eo fampitehana foana ny dikan'iny fa zao misy olona miandry tsara ny fotoanan'Andriamanitra dia hoentin'Andriamanitra ny amin'ny anjara voatendriny. Amen. Tiako tenenina izany dia zao hoe ndaontsika mba hianatra andeha amin'izany fotoanan'Andriamanitra izany. Amin'ny fotoana isika tsy mandeha amin'ny lalàn'Andriamanitra dia miverina hatramin'ny voalohany foana io fa mifatiantoka fotsiny gadoany. Fa izy tsy maintsy miverina foana, tsy maintsy averin'Andriamanitra foana, tsy maintsy averiny foana io. Hitanareo tamin'ity Babela tao amin'ny tilikambon'ny Babela ao amin'ny Genesis toko 1:4 ka hatramin'ny 5 misy an'izany. Hoy izy ny ten'Andriamanitra hoe ary hoy izy andeha isika hanao tanàna sy tilikambo atsika ka ny tampony takatra ny lanitra dia hanao izay azahoantsika laza fandrao ely any ambonin'ny tany rehetra isika. Dia eo amin'ny 5 hoy izy dia nidiny Jehovah izany tanàna sy ny tilikambo izay nataony zanak'olombelona. Dia dingantsika eo amin'ny 5 dia hoy izy dia tao no nampielezan'i Jehovah hiala ety ambonin'ny tany rehetra dia nitsahatra tsy nanao ny tanàna intsony izy. Eritrereto tsara hoe efa tafiakatra avo be ilay tilikambo, efa plus ny rehetrarehetra efa nandeha daholo fa zao tsy maintsy niravana ilay izy satria tsy programan'Andriamanitra. Hitanao ninona zavatra tsangatsika tsy hoentintsika eo amin'Andriamanitra dia jereo fa fampitehana foana ny anaran'izay. Reto olona reto tena nieritreritra hoe andaontsika hitanareo Andriamanitra ange manome sainantsika dia indraindray ny sainantsika iny hoentintsika any amin'izay tiantsika hitondranana azy fa tsy erahantsika amin'Andriamanitra nanome an'ilay fisainantsika azy. Dia zao ny zavatra nitranga nandeha ry zareo natsangana aloha ny voalohany dia ohatrany mandeha izany natsangana dia ohatrany hoe mandeha tsara izy izany ka inona ny ilantsika izay fanontanianan'Andriamanitra fa fiainantsika mandeha tsara niakatra ny filazan'ny Baiboly dia efa tena avo ilay izy
fa rehefa avy eo amin'izay jerandriamanitra aleo ty ravana dia sarahana nypotehana teo ilay izy satria tsy programan'andriamanitra. Ahoana ny ahafantarantsika hoe programan'andriamanitra ve ny ataoko sa tsy programan'andriamanitra eo amin'ny fiainana andeontsika hianatra. Alohanao ohatra hoe mbola tsy tokony hanambady ianao dia aza miaraka amin'ny olona aloha fa mivavaha aloha hoe Jesosy ataovy mifanena amin'ilay olona tokony tena ho izy rehefa tonga izay fotoana izay, fa tsy hoe efa be dia be ny zavatra nataonao dia iny ianao efa hitanao ohatry ny nampirafy ilay anankiray dia izay ianao vao hoe entiko ambavaka mihitsy hoe tena izy ve ty ry tompo. Hitanareo ilay fahadisoana be ao anatin'ilay izy dia ohatran'izany nitondrany devoliny olona. Tsy ampianariny devoliny olona hiantehatra tanteraka amin'Andriamanitra, hipetraka tanteraka tena ametraka amin'Andriamanitra amin'ny fiainany, fa ampianariny devoly andeha elohan'Andriamanitra foana. Eo amin'ny fiainana na andeha hivoaka ary ianao. Izay ngila izy isan'andro mila apetrakatsika amin'Andriamanitra foana ny zavatra rehetra. Jesosy apetraka aminao amin'ny fiainako. Jesosy ty tsy maninona izay zavatra mitranga sy zavatra tsy mitranga fa izao ataovy azo antoka fotsiny fa tena ao amin'ny fotoanan'Andriamanitra ny andananao. Amen. Ninninona zavatra tsy atao amin'ny fotoanan'Andriamanitra dia very maina, very fotoana, very vola. Sainy hoe raha nandinika kely fotsiny reto olona reto hoe tsika ane foronon'Andriamanitra dia maninona aloha tsika raha mba miera aminy sitrany mba toanany aza farafahanany. Fa izao hitanareo ilay zatra loatra dia sy ataoko ty fa haiko andehanao an'izao fa izao ny fatako fa mety tiany ataoko fa mampety dia natao. Misy fotoana angentsika indray ohatra mety izany ilay izy na tsy nierana vavaka ary na tsy nentinao ambavaka na tsy tamin'ny fotoan'Andriamanitra fa izao rehefa tonga ery amin'ny tapony ery eo amin'izay vao hoe aizany misy anao ry Jesosy nianatra ira tapoka ianao. Ohatr'izay ilay izy. Fa aty amboalohany dia efa mianatra ira fa tsy efa tafakatra eny aiza nisy olona hiakatra ety ambony ety fa tsy mahay mira akory na tsy mahay tononkira. Ianara aloha ny tononkira vao miakatra aty ianao fa hoenina. Amen. Mila ianao tena mametraka tsara aloha hoe Jesosy ahoana ny ataoko an'ity dia ahoana ny ataoko an'ity. Tokony hivavaka amin'ny Jesosy foantsika hoe ampy izay fotoana nandehanako sy nanaovako an'izay tiako izay fa fotoana izao ampanjakana ny tena sitraponao amin'izay andananay amin'ny fotoananao. Betsaka ny olona ny disoany fotoanany dia mivadika ny enina ilay izy rehefa avy eo. Andonge vakitsika ny tantara ao amin'ny Estera toko voalohany Estera toko voalohany 10 ka hatramin'ny 12. Mivakitra izao ny teny amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ary tamin'ny andro fahafito no ny falo ny fomban-jaka azo ny divay dia nomeny teny Meomana sy Bistasy, Arbona sy Bigtasy, Iabagtasy, Tarasy, Karkasa tsindrano fito izay nanompo teo anatrehany Aserosy mpanjaka mba hitondra ny vasity vadiny ny mpanjaka. Hoe eo anatrehany mpanjaka misatroka ny satroboninahitra ny fanjakana dia aseho amin'ny olona sy ny mpanapaka ny atsaratarehany fa mateza izy. Fa vasity vadiny mpanjaka nandany teny mpanjaka nentiny tsindrano ka dia tsy nety nakany dia tezitra loatra ny mpanjaka ka nirehitra tao am-pony ny fahatezerany. Haitsika tsara io tantara io. Rehefa amin'ny olona no mipetraka eo amin'izay toerana eritreretiny fafaratapon'izay dia manomboka mibotsina amin'izay ny antony ny manao an'izao. Adininy hoe hoentina nge izy fa tsy mitondra. Adininy hoe mpanjaka ke mbola ambony no izy. Adiny daholo izany rehetrarehetra izany rehefa amin'ny fotoana ny nameny lohalarina voalohany. Teto ty vadina mpanjaka ty dia tena vadina mpanjaka tena farak'izay mampalahelo satria azonao tsara tsaina avy hoe na ny vadiny aza te hijery azy foana satria ozy izy ny ten'Andriamanitra teo hoe mateiza. Ka rehefa ny olona tsy manana fahendrena ka na mateiza azy dia mampite-anda. Azonareo ilay izy izany hoe ilay atsara-tare sy ilay fahaiza-manao zany tsy namaly intsony fa izao bata entana dia lasa. Tsy naditry ty vehivavy ty, tsy nanao fahadisoany ty vehivavy ty fa ny olana ny teto dia zatra izy mandeha amin'ny fotoanany izay tiany atao. Amin'izao ny fotoanako dia izay mety amiko. Tsy sehoseho any izany dia ninninona zavatra atao aminy
dia manakolazaina foana izy satria tsy mety amin'ny fotoanany. Ozy izy rapitso vao mety amiko kay le rapitso zavatra hafa no tranga. Azonao saretsaina ve hoe raha mba fatany mantsy ny zavatra hitranga rapitso dia nanaiky nampandevitra ny fotoanana izy fa nampandeha ny fotoanan'Andriamanitra. Eo foana ny problema amintsika zanak'Andriamanitra. Indraindray tsika adinontsika hoe iza moa ny lehibe eo amintsika, Jesosy sa ianao? Dia indraindray ianao mitady mandeha alohanao foana. Raha vao zavatra momba an'Andriamanitra dia tsy fotoananao foana. Miandry, mbola tsy fotoanako. Oka ho azy izay io zigary io, oka aloha fa mbola tsy fotoanako. Oka izay io fa adisoana rehetrarehetra io, oka aloha fa mbola tsy fotoanako. Mbola tsy fotoananao foana ny ianao. Mananatra anao ny ray aman-drenao, miovà ianao. Ianao ne tokony ho zaza iendry. Za tena mahita fahatsarana ny anatinao. Be sermon, oka aloha. Ohatran'izay ny zavatra nataon'ity vasy ity. Ka nateo amin'ny voninahiny ary dia nahetitra any amin'ny farany ambany. Satria nahoana? Tsy nanana fahendrena, tsy nandeha tamin'ny fotoanan'Andriamanitra. Dia teny amintsika hoe izay no mahatonga antsika mandeha araka ny sitrapon'Andriamanitra foana rehefa mahafantatra an' Jesosy. Aza manaiky ho entin'ny sainao izany ianao. Fa rehefa misy zavatra hitanao fa tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra dia tonga dia hiverena iny any amin'ny programan'Andriamanitra. Jereo tsara fa Andriamanitra ne mamadika ny zavatra rehetra. Ain'Andriamanitra mamadika anao any amin'ny farany ambany. Mpanampy lasa zao manana lisansa manana iny azonao eritreretina ve zany? Mino aho fa tsy netiny ambafaka izany zavatra izany. Fa Andriamanitra fotsiny manana ny planina ho anazy. Amen. Aza mampiandry an'i Jesosy ela loatra tsika rehefa mahafantatra sy maheno ny tenin'Andriamanitra fa tonga dia midira aingana. Rehefa misy olona miteny anao amin'ny fahamarinana, aza kalaina ny olona fa ny io takalaina. Adino ny vasy ity daholo fa hoentina ne izy. Dia indray tsika ao an-trano ao. Ohatrany misy fahefana kely mba hananantsika izay. Ohatrany misy zavatra mba menanao izay dia eo ianao dia te hipotrapotra fa tiany zavatra prinsesa ka tena renina moa izany. Etsana ke izany. Za teno izany enona ty vatsoana ataonao ty. Tsy afaka tsony, misy fotoana nge tsy afaka mifona tsony. Mety tenena alola fa hifona rehefa avy eo. Tsy possible. Fa tonga dia izao any ivelany. Ohatran'izay koa rehefa tonga Jesosy. Miandry ianao meny fotoana ianao. Miovao ataovy azy izao. Aza mijery an'io mihiran'izao tontolo izao. Efa tsy mampandroso anao ne io e. Aza mijery film ratsy izany fa manina raha mijery ny fahatsaran'Andriamanitra. Amen. Aza mijery film vetaveta iny izany ve ny ankafizinao nefa amin'ny baiboly eto tananao. Ao anatin'io telefonanao io ao daholo ny zavatra rehetra. Ao ny baiboly, ao ny kananao, ao koa ny zavatra tsy rehetra. Dia tonga ny tenin'Andriamanitra amin'ny tenanao, miovao aho. Dia izao ny ataonao, oka aloha. Ohatra ny vasy tia mihitsy izany. Ny eritreritra izy hoe, alao rapitso, alao amin'ny fotoanako. Za mbola tsy niomana tamin'izany aho. Ny tena marina, isan'andro isan'andro tsika tokony miandry izay fotoanan'Andriamanitra izay. Izay nge mahatonga ny trompetra tsy fantatritsika hoe rovino io naneno e. Satria ny fotoanan'Andriamanitra no mitondra an'io fa tsy ny fotoananao. Fa tsy hoe za mbola te hatory fa aza maneno aloha. Na androany, na rehefa avy eo, na rapitso na raha alina dia miomana foana tsika satria tsy fantatritsika amin'ny fotoana. Dia ohatr'izay mihitsy eo amin'ny fiainana. Rovina ary ianao ny hiomana. Androany nge ianao miomana e. Fa raha tsy miomana izao ianao rovina ianao vao hiomana. Mieritreritsika hoe tompon'ny fotoana. Dia mieritreritsika hoe atsika ny fotoana. Dia ataontsika daholo izay tiantsika. Teto ity vadina mpanjaka ity tena farak'izay nampalahelo satria nijoro tamin'ny fahatsara-tarehy izy, iza nefa nanome fahatsara-tarehy azy. Endrik'Andriamanitra nge. Izay zavatra eritreretinao fa tsara indrindra any aminao. Nataky ninona fidiram-bolanao, nataky ninona fahatsara-tarehinao, nataky ninona fahaizanao. Andriamanitra manome anao an'izany. Dia atsao izy. Fa tsy hoe iny zavatra nomenao anazy indray ny ampandeferanao azy. Raha nomen'Andriamanitra talenta ianao, aza afenina le talenta. Fa izay nge leo anaty baiboly e. Ry mpanompo ratsy ozy izy sady tsy matoky. Izay kely anananao aza esorina any aminao. Kamo. Fa misy ozy izy ny tenin'Andriamanitra izay manana dia mbola ho atao manana foana.
satria maninona mazoto manaraka an'Andriamanitra, mazoto manome fotoana no an'Andriamanitra, dia ampitomboan'Andriamanitra foana. Andriamanitra ke te ampitombo antsika. Andriamanitra te hikarakara antsika. Misy fotoana ianao ohatra ny rera-tsaina izany. Ahoana ihany ary izy ity ry Tompo. Izao indray nge ny zava-misy, miditra indray ny mpianatra. Misy zavatra oatra izao, misy zavatra oatra an'ity. Dia eo ianao dia mieritreritra hoe tsy tian'Andriamanitra mihitsiny. Fa dia aloha hivavaka ihany aloha fa sao dia very eo. Izao tsy noforonin'Andriamanitra teto ambony tany tsika hijaly. Fa noforonin'Andriamanitra teto tsika ame voninahitra ny anarany. Ame voninahitra ny anarany. Ame voninahitra azy. Izay manome voninahitra ihany ozy izy maninona? Omeko voninahitra. Efa ela izy ny te ame voninahitra anao. Efa ela izy ny te hikarakara anao fa hovay amin'izay ny ato anatin'ity saina ity. Hovay amin'izay fomba fijerinao. Eny baka plus 25 ianao. Mianaiky izay. Fa izao ekeo Andriamanitra nanome fahalalana ho anao. Misy fotoana rehefa tonga eo amin'izay fotoana izay dia tsy ianao intsony ny tompo fanapa-kevitra fa Jesosy amin'izay. Dia ao anaty inona ny dikazay? Ilay tsy maintsy miova. Misy fotoana ianao misy zavatra tianao atao dia ozy ianao izay jereo ry Paoly, izay ngeny ny Paoly. Fa maninona ozy izy tsy izay sitrako. Atao ny vitako fa izay tsy sitrako. Miady izy. Ohatra ny masy ianao ihany. Eo ampidiranao amin'ny sitrapon'Andriamanitra, mafy anie izany olona efa zatra nametsifetsy nefa tsy nametsifetsy indray e. Mafy anie izany miala fahazarana izany e, fahazaran-dratsy izany tena tsisy olona faly amin'izany. Alleluia. Efa ela izy niala raha izany. Fa izao tonga amin'ny fotoana tsy maintsy hamezako voninahitra an'Andriamanitra amin'izay. So manko ianao mihevitra hoe raha mangina nge ianao e, raha mandefitra nge ianao e, raha manome voninahitra an'Andriamanitra nge ianao e. Tsy ilay olona nanaovanao an'izay nge no membonahitra fa ianao e. Fa indraindray tsika tsy mahafantatra ny tian'Andriamanitra seho amintsika. Fa rehefa tena mangetaheta ianao dia hoentiny mitsangatsangana any am-pony. Ahoana moa izany mitsangatsangana any am-pony izany? Ampahafantarany ao am-pony. Ataony fantatra ao ny toetrany. Dia rehefa fantatra ao ny toetrany dia tsy te handiso fanantenana azy intsony ianao. Vao fantatra hoe miantso anao izy dia mamaly ianao. Fa tsy miteny ianao hoe oka aloha. Io aza-kinina amin'ny zavatra miseho. Ny fiarahanao amin'Andriamanitra. Eny mety mafimafy ny ady, mbola mety mamilava ny vadinao, mety tsy tsaiko intsony izay olonanao, mety mbola tsy nahita asa ianao hatramin'izao. Fa tsisy hidirana izany ny fanjakan'Andriamanitra. Fa ny fanjakan'Andriamanitra dia ho an'ny olona izay tia azy. Amen. Tiako izay tia aho ozy izy ny teniny, ary izay fatra-pitady dia ahita. Aza mieritreritra hoe raha ohatra ianao ka ambinina be dia milaza fa tian'Andriamanitra nefa ny atao ihany. Tsy izany ny filazana ny fitiavan'Andriamanitra anao, fa ny atao hoe tian'Andriamanitra, ny atao hoe tian'Andriamanitra dia ireo izay miondrika eo anatrehany, manome fotoanany, manaiky an'Andriamanitra ny fotoana rehetra. Amen. Ry kristianina malala isany io. Teny aminao hoe efa kely anie sisa ny fotoana e. Efa kely sisa ny fotoana dia ho avy Jesosy. Mety tena ianao hoe roviana ihany ary ty azakazadavy ty. Misy ny sasany androany, misy omaly, misy tamin'ny heritaona. Fa ny antsika koa mbola ho avy. Mbola aneno trompetra io dia miara hitan'izany daholo tsika. Dia eo ianao vao tonga saina amin'izay hoe soa ihany efa nangina. Soa ihany efa nanompo anao Jesosy. Soa ihany efa nametraka amin'ny fotoana rehetra, amin'ny fotoanako rehetra ho anao. Izao nge nataony devoly e. Ataon'Andriamanitra tsy manam-potoana ianao hivavahana. Dia indraindray ianao ohatra misafidy amin'izao tontolo izao foana. Raha misy asa eto ohatra dia eto fivavahana. Dia jereo tsara fa nitodianao aty amin'ilay iray aloha, fa aty ambokambony. Andriamanitra mahafantatra ny zavatra rehetrarehetra. Fa izao fotsiny tiako tenenanao ilay ao am-ponao. Ataovy tena hitany. Jesosy izany nge tena tianao. Mitady olona ohatran'izany Andriamanitra, tena tiana azy, tena mametraka amin'ny fiainany eo amin'Andriamanitra. Ao amin'ny Galatiana 5:5 dia ozy ny ten'Andriamanitra hoe mandehana araka ny fanahy ozy izy dia tsy hatateraka ny filany nofo ianareo. Mila mandeha amin'ny fanahy masina tsika. Ny fanahy masina efa nomen'Andriamanitra antsika. Fa maninona moa nomena antsika amin'ny fanahy masina? Ampatsiaro antsika. Ampatsiaro antsika efa tady ho latsaka ny anaty lavaka ny dia antsika.
ampatsiaro antsika fa le fotoanan'Andriamanitra nge ataontsika any aoriana e. Zany ny dikany fanahy masina fa tsy hoe mifanahy masina mpanidina. Eto aho zao dia tonga dia misidina ery raha ilaina ny famonjem-panahy izay dia atao. Fa raha tsy ilaina ny famonjem-panahy, tsisy ilana tokony hanaovana an'izay. Fa ny ilana amin'ny fanahy masina dia hampatonga sainany ao anatinao. Hoe fa maninona no sotroina foana ity taoko ity? Sao dia efa tokony miaino ny fotoanan'Andriamanitra amin'izay. Fa maninona no tsy mba mijery fomba fijery tsara amin'izay? Maninona rehefa mijery olona dia lazaiko fa ratsy foana ny olona fa za foana ny tsara? Misy fotoana nge aretina daholo izany. Tsy manaiky ianao mba hoentin'Andriamanitra hoe petraka amin'izay ianao ianao mba miaino amin'izay. Fa ianao miteny foana. Misy fotoantsika tian'Andriamanitra mba ahaitsika tena hoe andeha amin'izany fotoanan'Andriamanitra izany. Hoe Jesosy zao rehefa nahaino ny feo anao androany nahaino ny feo anao fa tsy amin'ny herintaona vao hamaly ianao. Rehefa niteny ianao vao tsindrotsindrona teto ohatra hoe za mbola misotro tokana, za mbola mifokasikana, za mbola tsy mamela helokana, za mbola zao androany dia androany Jesosy dia anaiky an'izany fotoana anao izany. Dia ho hitanao ny fahatsaraan'Andriamanitra hoe andray. Rehefa ny olona mandeha araka amin'ny fanahy dia tsy ho diso fanapa-kevitra intsony izy eo amin'ny fiainany. Tsy diso izany izy hoe efa nilaza kavady azy daholo lehilahy enina vao mbola tsy izy ihany. Ohatra. Fa rehefa miaraka amin'ny fanahy masina izy, tonga dia toro ny fanahy masina hoe aza mananana an'io fa tsy io no nomeko anao. Dia tonga dia mahay mampangina amin'ny fona izy. Miandry an'Andriamanitra. Amen. Ninninona zavatra ataonao eo amin'ny fiainana dia izao tsy diso fanapa-kevitra izany ianao fa ataon'Andriamanitra mahomby foana rehefa miaraka amin'ny fanahy masina. Tsy diso fotoana izany ianao tsy hoe ela be. Ohatran'ry Abrahama efa 400 taona efa nitsaha-draza izay vao tonga. Aika nanao zavatra tsy nety dia navelan'Andriamanitra teo. Rehefa mamaky an'iny tsika dia ohatrany hoe eny ka izay Andriamanitra e. Fa rehefa tena dinianao ny tenin'Andriamanitra, izy variana niaraka tamin'ny agarako. Andriamanitra ataovy aloha re izay tianao fa lasa e. Andriamanitra efa ela ny te hikarakarany zareo fa ry zareo mbola manana zavatra fatao foana. Dia ndana milalao miaraka amin'ny agara re aloha. Dia jereo tsara fa hiagara nefa tsy tao amin'ilay programan'Andriamanitra mihitsiny. Dia hozy izy Andriamanitra amin'izay rehefa avy eo roay amin'izay ireo. Azonao saraitsaina ve izany? Efa lany teo fotoana. Ianao efa mba efa niantso dady Ismael. Izay vao hoe andana indray aloha. Mampalahelo be nge izy. Izay nge le fiainantsika indrindray le fiainan'olona. Mampalahelo. Dia eo ianao dia tantarainao eo izy dia mampilotra janomaso fa ilay fotoana lanianao tsy nenonao an'Andriamanitra tsy tantarainao mihitsy. Zange ohatrao mahazo aty. Dia eo ianao dia mitantara vala tsy fantatrao. Dia izao ny zavatra mitranga rehefa avy eo. Hozy izy amin'izay Andriamanitra hoe koa nga tsy nitantarainao le hitanao rehefa misy olona rehefa ao an-trano izao zange antsika mba hiditra kely sekoly ao an-trano vetivety. Dia ao an-trano izao dia mitantara izany ianao, mitantara amin'olona ianao, mitantara mamanao ianao ohatrany zange rineny tena nataony an'izao hoe raha vao tsy manana discernement koa neny za ve nataony indry? Fa tokony izao fanontantena neny fa izao aloha hoe inona nataondry azy. Fa raha vao izay ny zavatra mitranga neny koa dia tsy mba miaro anahy mihitsy. Iza mba ty anahy na raha menakavitra izy ty daholo. Izay ilay izy. Fa ny zavatra tokony ho izy dia izao tokony rehefa hitantara mahazo mitantara. Hozy izy ianao hoe niova indray za fampianarana za fa mahazo mitantara indray. Androany mahazo mitantara indray fa izao nitantaraina na ataoko an'izao nge izy roneny. Izao daholo ny zavatra nataoko azy tao. Nampinaniko bombô. Nataoko an'izao na dia ngako. Nataoko an'izao tena nataoko e. Nataoko tamin'izay fahaizako azy mihitsy dia tezitra izy. Dia hozy izy neny ndana fona. Azonareo ilay izy samy hafa ireo tantara anankiroa ireo. Aza mamela tantara mampalahelo izany fa mamela fiainana mahafinaritra. Amen. Rehefa mandeha amin'ny fotoanan'Andriamanitra ianao, rehefa niteny Andriamanitra fa nareo vehivavy manaiky vadinareo dia aza mihoatra an'izay aloha. Atao fotsiny aloha ilay izy. Dia hitanao anie
hitanao zany rehetrarehetra ka le izy ane tena tsy militsika mivavaka hiala amin'ny avinavina ny avinavina ny mamono ny fanekenao fotoanan'Andriamanitra mila mivavaka isika hoe Jesosy esory atao anatiko ny avinavina mahatonga anao tsy hamela heloka fotoanan'Andriamanitra zany rehefa nanao fahadisoana tamin'ny olona dia tokony ray tsy hoentina matory akory raha fa tonga dia eo dia mifamela aingana satria izay le izy fa rehefa ao amin'ny fiainan'ny olona ny avinavina dia zao tsy te handeha amin'ny programan'Andriamanitra zany mihitsy izy tsy te handeha amin'ny fotoanan'Andriamanitra zany izy satria zao foana ny bahanao an-tsainy hoe hoenina io avinavina io mahatonga an'Andriamanitra ny teny hoe manohatra amin'ny mpiavinavina izy fa manome inona fahasoavana ho amin'ny manetry tena le fahasoavana anao nge fa miandry efa ela be fa blokenao amin'ilay izy foana le izy dia tsy mety i Abrahama mba azonao ve zany Abrahama zany ange ka olona ny vangian'Andriamanitra tsy haiko hoe impiry zao Andriamanitra no niresaka mivantana taminao tena hoe ohatr'izao mihitsy mamangy anao tranonao Andriamanitra miara-misakafo aminao fa zany Abrahama zany miara-misakafo amin'Andriamanitra fa zao rehefa nandeha tamin'ny fotoana ny tena velan'Andriamanitra zany tsotratsika olombelona indraindray tsika izay tiatsika ihany no tiatsika dia indraindray rehefa atsika dia anka alefaso aloha satria izay tsika olombelona fa Andriamanitra tsy aza eritreretina ohatranao fa Andriamanitra tena tantara hafa mihitsy tena zavatra hafa tena tsy ao anaty fisainanao mihitsy ianao zao nananota be ohatran'inona ary ka mifona aminy ianao dia tonga dia ozy izy dia vendranao miverina zany ke Jesosy tena anao dia ozy izy fa taiza moa ianao nanao zany dia ozy izy ianao mody fanina very tompo zany sa ahoana tsy mody fanina izy fa izay mihitsy ny toetrany izy raha vao hifona anao dia tapitra fa tsy ohatratsika le efa tamin'ny 2001 iny le ohatra ny hoe nanao zavatra kely tsy nety iny dia mbola androany dia nga tsy tadidiko le tamin'ny 2001 io le efa fataony io foana io tsy afaka mela heloko dia eritreretintsika ohatr'izany koa Jesosy dia ino no mampisakady antsika rehefa hanantona azy satria ozy tsika hoe io ve eno eo ntsony mena izy ka tsy ohatranao izy tsy ohatranahy izy fa izy ohatranazy amen raha vao ianao no miverina aminy dia tonga dia raisiny ray ianao azonao tsara tsy ana ve le tantaran'ilay zanak'Adala jereo Jesosy tsy nanontany akory nataony lataiza daholo zao vola mba tantarao fotsiny mba fantatry fotsiny hoe natao aiza dia lanina taiza fa tsisy resaka izany tsisy fa ny mahafinaritra ny rainy dia zao fotsiny iny le zanako very fa hitandray ohatr'izany ny fiandrasan'Andriamanitra antsika ohatr'izany ny fiandrasany antsika hoe roviana ary ianao vao ety hiarandeha aminy tsy antany ianao izy hoe te ina daolo na daninao fotoananao dia taiza ianao tamin'ity taiza daolo fa nanina ianao tsara hoe fa raha vao tonga saina fotsiny ianao ka miverina aminy dia tonga dia raisina ianao dia ohatr'izay mihitsy ny toetrana izay mahatonga na mampirisika anao hoe aza misalasala miresaka amin'Andriamanitra zany zany ange mahatonga antsika rehefa mivavaka dia kazahay efa mivavaka ty fa 15 minutes teo fa tsy mahita tenenina ntsony lampasy inona indray raha no lazaiko eo zao ohatrany hoe tsy mahita lazaina ohatrany hoe tsy hita izay tenenina satria nahoana tsy mahafantatra an'ilay olona iresahana fa amin'ny fotoana misy olona fantatra tsara no miresaka aminy tsy te hiala eo zany ianao sa te anontany ianao ahoana ny ohatran'izao Jesosy ary ahoana za Jesosy tena te hanao zavatra ohatran'izao asa programanao ve zany mba ame famantarana Jesosy zany ke Jesosy tena tianao za zao Jesosy tena mbola niresaka tamin'ilay mpiara-mianatra sy mpiara-mivavaka teo tena mijery azara mba tsy ravina ampio Jesosy hiala amin'izany tsy tiako izany toetrako izany fa miteny aminao fa miresany maraina mandraparivin'ny andro vavanao io tsy angina raha fantatrao ny olona miresaka aminao fa zany mahatonga antsika ka mivavaka satria tsy fantatritsika ilay olona iresahana tana mivoaka etsy avelany etsy izay misy olona mandalo dia iresaka ve ianao miteny fa namana ahoana raha niretsy izy mampampitazatazana fotsiny satria tsy fantatrao ilay olona ohatr'izay mihitsy tsika eo amin'Andriamanitra tsy manam-potoana iresahana amin'i Jesosy tsy manam-potoana ivavahana satria heverinao fa tsy mahay miaro anao izy heverinao fa tsy mahay manova ny rano tonga divay eo amin'ny fiainanao izy dia kamo ianao miresaka aminy satria olona tsy fantatrao izy
fa enaro ane Jesosy eo sokafo ny lalana, sokafo ny lalako Jesosy ahafantarako anao bebe kokoa hoeto hitanao ajanony aloha le mivavaka fitadiavana azy iny efa enina iny fa tsy be marenina izy akory isaka mivavaka ianao Jesosy le miliarako le zao le projetako le volako reny ajanona daholo efa hitany iny fa tsy be marenina izy fa mba le faso indray le zavatra tsy faheniny amintsika reny Jesosy le toetrako Jesosy le foko Jesosy tia laingako amin'ny vadiko isan'andro andre keko lalitra mivaingana sisa tsy alefako ambavany Jesosy tia fanaovako an'ireto ray aman-dreniko tokotry ny tsinitsinina satria tsy atahorako na dia ny ray na volony singa indray raha tsy atahorako azy Andriamanitra ke te hiainao an'izany te hiainao an'izany aminao izy hoe inona moa ty zavatra ataoko rehetrarehetra ty satria izy te hikarakara anao averiko indray fa sao dia tsy azontsika tsara i Abrahama nge ka tena tian'Andriamanitra niara-ny sakafo ny hinana hita maso fa tsy natao hoe eto ianao zao dia hitako eto tsy ohatr'izay ny tamin'ny any Abrahama manodididina eto ianao zao tsy izany tiako ho fantatra hoe iza moa le Andriamanitra ivavahanao mantsiny fa sao dia variantsika dia variana eto tsika dia miandra n'ilay asa tsy mivaly dia miandra n'ilay borsa tsy tonga dia miandra n'ilay karama tsy niakatra dia eo iny ihany ny talaona amin'Andriamanitra efa teny ianao fa tsy be marenina izy ao efa enina reny volondohantsika rany vao isany fa zao ka te hiaino izy Andriamanitra ty fanaovako an'ilay vadiko tena ohatry ny kitay vao miteny tonga dia tena nke mangina tsisy tahona tsisy fanajana tsisy ninenina tsisy izany tsisy izany vehivavy matahotra lehilahy izany fa vao mitonga mangenina izany ny tian'Andriamanitra enonany aminao te halalanao izy te hafantatra anao izy Jesosy izany ke Jesosy le hitan'i Jesosy rehefa tonga am-piangonana za zany tsy dia tena hivavaka fa hijereny anina fotsiny tena zay dia somary latsaka kely moa ianao indraindray za mihitsy ny tena mahafinaritra zany ao fa hovaiko amin'izay ianao ao fa akasika anao amin'izay tonga saina ianao fa tsy mety zany ataonao zany tena sura mihitsy anao i Abrahama ne navelany teo nandritra ny 4 taona efa saika tsy nety tsony fa soa ihany izy fa Andriamanitra marina rehefa nametefika izany dia ataony foana fa iny miandry any Abrahama nandeha tsara tamin'ny sitrapony izay vao nataony be dia be nge ny zavatra efa nitenen'i Jesosy atsika mbola tsy teraka ianao dia efa be dia be ny zavatra nitenenino anao fa zao miandry anao le izy asa vela miandry an'ilay 13 taona ohatrany tamin'ny any Abrahama isan'andro be dongy lava foana vao misy zavatra tsy mety za tsy hivavaka izy nge tsy maninona izy tsy sarotiny avelany fotsiny ianao na malahelo ary izy tanandray ary dia iny ianao rehefa avy eo sarotsarotra indray no miverina rehefa avy eo satria mba mianatra ihany ny tena tia indray ilay maditra anao ve reto tena andao hianatra tsika Jesosy ampy izay fotoana namezivezeko anao izay andeha dia tsy andeha hitanareo le manao findrafindreo reny dia tia manao andreny loatra fa reny nge tena mandrozy dia miembotra mandrozy tsy dia mety amin'ny kristianina loatra iny satria mandrozy dia miembotra amen ate hiteny aminao militsika mivavaka amin'Andriamanitra Estera farany dia hijanona amin'izay Estera saika mbola tsy disponible amin'ny fotoanany tamin'izy le hoe andao hivavaka dia ozy izy maty any ozy izy ny dadatoany hoe le dadatoany hoe andao hivavaka fa misy zavatra ohatran'izao dia ozy izy Estera hoe oka aloha fa soa ihany fa nanam-pahendrena dia nampangina ny fotoanany fa nanaiky niaino ny fotoanan'Andriamanitra dia jerevy voninahitra vehivavy iray navita namonjy firenena misy zavatra tsara be nge ao anatinao misy zavatra tsara ao amen
ndao andeha amin'ny fotoanan'andriamanitra fotsiny dia ho hitanao zany hoe higoka zany fahatsaran'andriamanitra zany mety mbola tsy nandramanao fa andramoka izao fa tsara jehova amen hitsangantsika sady hitehaka ndraisantsika amin'ny mpanompon'andriamanitra mazao toerana tompoka